Ny seha-pamokarana sy ny seha-piariana eny amin'ny tontolo ambanivohitra no manome asa be indrindra ny malagasy satria mivelona amin'izany ny 80 isan-jaton'ny mponina. Anisan'ny manan-danja ny fiompiana omby izay iankina ny toe-karen'ny faritra maro eto Madagasikara no mampiavaka antsika maneran-tany ihany koa. Tafiditra mihitsy ao anatin'ny soatoavina sy ny kolontsaina maha-malagasy aza moa ny omby fa tsy hoe fiariana fotsiny. Misedra olana goavana nefa ity seha-piariana ity. Miaringana nefa izany reny zany efa taonany maro zao. Tany amin'ny taona 700 tany dia nitovy ny samponina sy ny omby. Ankehitriny anefa dia zara raha mahatratra ny apateliny na ny atsasaky nisan'ny malagasy nisan'ny omby. Miena isa trany ny omby ary tsy maharaka itsony ny fitombon'ny mponina. Maro ny anton'izany ao ny alatr'omby fa ao koa ny fiaratsin'ny taranak'omby. Tafiditra ao anatin'ny vina ny filoham-pirenena ny ezaka famongorana ny alatr'omby. Voasoritra tsara ao anatin'ny velorano nataonao Andriamatoa filohan'ny Repoblika ny ampiroboroboana ny fiompiana omby sy ny ady amin'ny alatr'omby eto Madagasikara. Tanterahana eo anivon'ny ministera fambolena fiompiana ary ny jono ary ezaka atao ny fanatsarana ny taranak'omby sy ny fiahiana ny zotra-piariana omby amin'ny alalan'ny fampiasana ny puce elektronika. Natao teto amin'ny tsenanomby Tsorono Mandidy faritra Bongolava ny fanaingana tamin'ny fomba ofisialy ny fametrahana i puce elektronika ho an'ny omby ity. Andrasana amin'ity fandarana asa-panjakana ity ny ampianana ny omby very ka iverena ny fandriampahalemana eny ambanivohitra sy ny fatokin'ny mpiompy amin'ny fiariana indray. Antenaina arak'izany ny firoboroboan'ny fiompian'omby ka ahafahan'ny Madagasikara hitodika amin'ny tsena anatiny sy ny tsena ivelany. Ho an'ny zotra-piariana omby tanjona fohy ezaky ny ministera amin'ity taona 2024 ity ny fametrahana puce elektronika amina omby miisa 10 hetsy. Izany dia ahafana miaro omby hatramin'ny 10 hetsy sy 2 tapitrisa. Fa efa mpanjakana telotonta no miara-misalaha amin'ny fizarana andraikitra amin'ny fampahombiazana izao ezaka izao. Misy autorité zany anankitelo mikirakira io puce io. Ny autorité voalohany ny autorité technique zay ambany fehiny ministèren'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono. Dia ny vétérinaire sanitaire no mametaka io puce io amin'ny omby. Dia ny autorité manaraka autorité administrative. Dia ambany fehiny ministère ni intérieur sy ny décentralisation. Dia ireo ndray zany manamarika le fananan'le tompon'le omby. Eo anivon'ny commune misy délégué d'arrondissement zay mikarakara an'io. Dia eo manodidina amin'izay ny autorité de contrôle zay ambany fehiny ministère de défense nationale amin'ny alalan'ny gendarmerie. Fantatra fa tsy misy fiantraikany eo amin'ny fahasalaman'ny omby ny fametrahana ny puce elektronika amin'ny omby. Faritra telo izay nokilasiana ho faritra mena amin'ny alatr'omby no isantarana izao hetsika izao dia Menabe, Melaky ary Bongolava ka omby miisa 50 no nisantarana izany. Betsaka ireo mpandraharaha amin'ny sehatry ny omby sy ireo mpiompy no velombolo. Voaka Bongolava tena miandrandra an'io mihitsy. Raha nisy zany fanaovana ny ese dia efa nazoto Bongolava sy ny mpiompy ray manontolo amin'io resaka puce io ary ny zavatra angatan'ireo mpandraharaha omby ireo dia isy avy any amin'ny faritra andrefana fa tsy mahafaty antoka andreo raha mba moramora ny vidiny mampidiriny eo amin'ile omby le izy dia mba hitondrany omby maketo satria zavatra problème andreo dia alain'ny olona any an-dalana le omby. Manana anjara didy lehibe ho amin'ny fampanjariana izao ezaka izao ny sehatra tsirairay izay voakasika. Dia manantenanareo mpiompy sy mpisehatra rehetra andray ankitsi-po ireo teknisianina anao ny fametrahana ny puce elektronika. Araoko sika ifanometanana amin'ny fanatanterahana an'izany. Azo antoka fa ho fanohitra ho an'ny fampiroboroboana ny zotra-piariana omby eto Madagasikara ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana izao amin'ny alalan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono.